Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izy ny logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top G, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Talata fevatra amin'ny 10 novembre amin'ny fitora sasany izao ny fotoanan'ny logité eto amin'ny Jumina anasana anao narakazatra amin'ny farany ireto loateny vaovao. Voatery ho alefa tsabonana ivelany Mostafa Rajan ilay karana nisy nitifitra tao anatin'ny fiarany teny Ambatobe ny alatsinainy maraina teo mbola tsy mahatsiaro tena ny ray mpianakaviana hatreto. Manomboka izao dia ho afaka mikirakira informatika ireo mpianatra amin'ny CEG Tsimbazaza noho ny fahazoan'izy ireo fotodrafitrasa vaovao na vaozina manontolo ihany koa ny EPP Sonerana nantreny filoham-pirenena avokoa ireo lanonana roa ireo androany. Mienjana antady eo amin'ny lalatiana Ravololomanana sy ny bentanana Antananarivo anton'izany ny filazan'ny mpanolo-tsaina Ravololomanana fa tsy mangarara ny fitantanana indrindra ny arabola ao amin'ny fiadidiana ny tanàna. Fahasalamana tokana ho andro maneran-tany adina amin'ny diabeta ny 7 Novembre mbola vesatra ho an'ny olona manana toe-tena diabetika hatreto ny vola anatanterana ny fitsaboana azy ireo. Tsy latsaky ny 30 ireo sivily maty tao Atareb any avaratry Siria omaly nisy nandaroka bomba tao amin'ny faritra misy ny tsena tao amin'ity tanàna ity. Atena trano ny araba ho anao izay mijery sy manaraka ny logité amin'izao fotoana izao ireny no vaovao isan'izay ho arana ao anatin'ny actuaire dia manasa anao tsisy araka aminay. I Francis Turbo no iaraka amiko indray ny tapany faharoa ny logité fa izao lotsika dia hiditra amin'ny votoatom-baovao dia ny Alaune izany. Tombovao mahakasika ny trangam-piarahamonina omaly fitifirana teratany karana tetsy amin'ny lalana Ambatobe. Voatery ho alefa tsabona any ivelany i Mostafa Rajan ilay karana nisy nitifitra tao anatin'ny fiarany teny Ambatobe ny alatsinainy maraina teo naratra mafy ilay lehilahy ka tsy mbola mahatsiaro tena hatreto nanokatra ny famitorana ny mpitandron'ny filaminana saingy miayay mafy ny amin'ny ainy ireo fianakaviana Jerry Edouard sy Dolphe Rakotsinainy. Ny poliklinika Ilafy no nandray antanana fitsabonany Mostafa Rajan voatifitra teo amin'ny faritry ny takolany ilay karana 5-30 taona naratra mahavoakatra izany ny tenany ka mila fitsabona any ivelany. Ny Nosy La Réunion no fantatra fa hovonjeny Mostafa Rajan. Tsy mbola mahatsiaro tena ilay lehilahy hatramin'izao araka ny vaovao voaray farany. Miayay mafy ny amin'ny ainy ny fianakaviana. Fomba iray iarovana ny havany izao famindrana toerana izao ankoatra ny fitsabona. Miroso makany amin'ny avalifaty ny famitorana ataon'ny mpitandron'ny filaminana tsy tanteraka ny tanjon'ireo nampaniraka izao fitifirana izao ka ina ny mety hiverenan'izy ireo. Tsy aivina fa afaka noho ny fisalasalana tamina raharaha fanondranana volamena 920 kilao tamin'ny taona 1940 i Mostafa Rajan. Izany mahakasika ny fampejy fampianarana dia mitoetra ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana izay fampianarana izay.
manomboka izao dia afaka ampitombo ny fahalalany ary afaka ikirakira informatika ireo mpianatra miisa 100 mahery eny amin'ny CEG Tsimbazaza. Totosa io marain'io ny fitokanana ny centre audiovisuel sy laboratoire eo anivon'ity sekoly mpanjakana ity. Ankoatr'izay dia nitsidika ny EPP ny Sonerana izay navaozamanontolo ihany koa ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina teny antoerana ka mitatitra ny vaovao Sonia Andrianirina sy Kasambola manana. Efa tamin'ny taona 2020 sy 2020 no niorina ny EPP teto Sonerana. Efitrano roa ihany no nisy teto anivon'ny sekoly tamin'izany ka ireo zanaka miaramila sy colon niasa tetỳ amin'ny manodidina no nianatra tato. Efa nisy ihany ny fanampiana ireo efitrano ho an'ny sekoly sainga nandritra izay taona maro ny orenan'izay tsy nisy intsony ny fanamboarana. Efa simba ary antitra avokoa nefa ireo fotodrafitrasy hanika lasa zarizary ny efitrano nianaran'ny mpianatra. Noho io dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina antanana ny fanamboarana sy fanavaozana manontolo ny EPP. Nanomboka tany amin'ny efitrano sekoly hatramin'ny tokotany sy ny toeram-pisakafoan'ny mpianatra hatramin'ny fanavaozana ny herinaratra manazava ny sekoly. Misa 500 sy 500 ireo mpianatra mahazo tombony amin'ny fahavitany izao fanavaozana ny sekoly izao. Tonga nitsidika ary nitokana ny fotodrafitrasa tetỳ antoerana moandroany ny filohampirenena Rajaonarimampianina. Zao no voasoratra eto amin'izao takelaka izao réhabilitation de l'école primaire publique de Sonerana faite par monsieur Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar. Sisy kareta zay manatrika eto tompo-klasy tovavy. Taorin'izay dia niazo ny CEG Tsimbazaza ny filohampirenena sy ny vahoaka ary ireo mpiaradia aminy. Nandeha tongotra mihitsy ny filoha ary niarahaba sy nitafafohy tamin'ireo vahoaka izay vorolanina marobe nijena azy. Mbola tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana fa indrindra ny fitsonjovana no avin'ireo tanora malagasy moa ny fotodrafitrasana tsanga ny fitondram-panjakana teto amin'ny CEG Tsimbazaza. Manomboka izao dia tsy ho latsa-danja amin'ny anivelany intsony ireo mpianatra malagasy manoloana ny firoborobony teknôlôjia vaovao. Tafatsangana eto amin'ny CEG Tsimbazaza ny centre audiovisuel sy ny salle de laboratoire izay ahafahan'ireo mpianatra mampitombo bebe kokoa ny fari-pahalalany sy mikirakira informatika. Araka ny nambarany talentsekoly dia ho ampidirina ho isan'ny taranja ianarana mihitsy ny informatika ka adiny 2 isan-kerinandro no atokana ianarana izany. Be dia be mihitsy ny tombony satria ngamba mbola vitsy zany hoe mpianatra CEG hianatra informatika fa manomboka izao zany dia hianatra an'izay informatika izay mba afaka mivelatra amin'izao andro mondialisation zao zany dia afaka mivelatra tsara sainy indrindra amin'izay raha misy exercice ataony dia mba afaka manao recherche amina internet izy rehefa tena sonitra fahaizana ho ampidirina amin'ny matière mihitsy izy izay ny tena marina. Tokana ny tanjona ao anatin'izao hoy ny filohampirenena dia ny fampiakarana ny fari-pahaizan'ny tanora malagasy izay ho avin'ny firenena manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao ankehitriny. Tokony anakaiky anareo ary tokony ho hainareo ny teknôlôjia vaovao io nitondra anareo hivelatra amin'izao tontolo izao, io nitondra anareo hivelatra amin'ny
ny fahalalana rehetra ka hitovizanareo amin'ny zanaka européana, amin'ny zanaka amerikana, amin'ny zanaka aziatika satria rehefa manome ordinateur sy miverana zany nareo dia mitovy amin'ireny. Zany ny tantsika ny apakatra ny lanjan'ny tanora malagasy ny ankizy malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana sy amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Zany ndrakizy no irinay mba hananany malagasy rehetra manomboka isika tsy ho vitatsika ndray andro daholo ny zavatra rehetra. Avitray mantsy ny sasany rehefa avy hoe aleazany anay ahoana ny atsy ananiny zao ny lazaiko anareo. Ny fanampy ataon'ny filoham-pirenena dia tazominy ho tanterany narovina tsy maintsy ho tanteraka tsika zany tompolasy tompovavy. Ankoatra izay dia nanolotra fampitaovana ho an'ny sekoly ary nizara kit scolaire ho an'ireo mpianatra teto amin'ny CEG ihany koa ny filoham-pirenena Razonage Mampianina. Atolotra zany ny kapo izay ataontsika hoe kit scolaire misy fitaovana ao anatiny. Tiaka mafitsika fa sarinareo rehetra mandray ny kitapo avy any amin'ny andriamatofiloha na ny misotra nareo fandony rose raha tonga ny marainy amin'ny fanatanterana ny PSE mantsy dia atambatra ny CGCPP dia araka ny fangatahana sy sorana ny filohan'ny repoblika dia izy moa nanapa-kevitra ny anome ny CEG teo Antananarivo amin'ny fanombohana amin'izay etsika fanomezana kit scolaire ny CEG zay. Samy azo izay kit scolaire izay avokoa noho izany mpianatra rehetra manerana nosy. Raha mpitso eny amin'ny kianjaben'ny Coliseum kosa no isantarana ny fizarana izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Izay ny teny amin'ny CEG sy ny toerana iny fa hoeny amin'ny anjero manontolo kosa aloha hatreto dia tsy mbola miditra ireo mpianatra. Atao reny fiatoan'ny fampianarana teny amin'ireo université mpanjakana atao anatin'ny herinandro vitsivitsy no ny fisiany valana retina pesta dia fantatra fa ho tanterahana ny alakamisy 12 novambra izao ny COPRIES na ny fivoriany filohan'ny sampampampianarana ambony manerana ny Madagasikara hodinina amin'ny fotoan'io ny tety-andro mpampianarana eny amin'ny anjerimanontolo sy ny fepetra ho raisina mba havitana tsakany sy andava ny taom-pianarana 17 sy 18 sy 20 manamafy ihany koa ankoatra izay ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa ho tohizana hatrany ny fitandrona ny fahadiovana eny amin'ireo université. Ireny ny vaovao anatin'ny alaona sy ny tohiny fa aoriany dokam-barotsika dia naraka kosa ny actu. Eny ary-tompokondao toizatsika amin'ireo vaovao sosialy sy fahasalamana ary ny avy any ivelany sy ny maro hafa ity tapany faroty actu. Mienjana ny tady eo amin'ny mpanolontsainy tanàna Antananarivo Lalatiana Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ankehitriny. Anton'izany filazany mpanolontsaina Lalatiana Ravalomanana fa tsy mangarahara ny fitantanana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra indrindra fa ny lafiny arabola raha namalizany kosa ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna Antananarivo dia nilaza fa fanoherana bolotolo izany mitondra ny antsipriam-baovao Mora Miarinjatovo sy Doda Rajarinjato. Efa ny volana Jolay teo no nametra ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fitarana teny anivon'ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly fa misy raha tsy mazava eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny resaka fitantanam-bola no tena resana ao anatin'izany. Tsy mangarahara hoy izy ny lafin'ny fitantanam-bola sy ny fivoahan'ny vola eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Nanolotra ohatra vitsivitsy tamin'izany ity mpanolontsaina ity
toy ny fiara-miasa ny commune amin'ny Easy Park izay tsy nahazony ireo mpanolontsaina tatitra mihitsy ho iatrany ity mpanolontsaina iray ity. Laza hoe 20% no anjaran'ny commune amin'ny chiffre d'affaires ny Easy Park dia nefa le 20% tsy miditra ao anaty kitapom-bolan'ny commune dia nakaiza le izy dia tamin'izay moa hoe teti-bola 2016 tsy ao anaty budget le izy dia tsy afaka nandray ny trésorier municipal. 2017 ao anaty budget le izy mandrakitsika amin'ny teny androany zay mbola tsy versé ao anaty trésorier municipal le 20% amin'ny chiffre d'affaires ny Easy Park izay tokony ho anjaran'ny commune. Manoloana izany tonga teto amin'ny préfecture n'Antananarivo androany ity mpanolontsaina ity nametraka taratasy mirakitra ny lalàna amin'ny feny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto amintsika tanjony amin'izany ny anitsy ary isarika ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny lafiny kolokolo misy. Nambarany ihany koa fa raha tsy misy valiny mahafapo ny anivon'ny Bianco dia angataka fionana mivantana amin'ny filoham-pirenena malagasy ny tenany. Etsy ankilan'izay namaly avy hatrany ny lefitra faharoan'ny bentan'Antananarivo renivohitra nambarany fa fanoherana bontolo ny Andramatola Latina Ravololomanana notsindriny ihany koa fa mangarara tanteraka ny fitantanam-bola sy fitantanan-draharaha eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny azany tsy fanoherana bontolo tsony fa mankarana tanteraka izy. Tsy fitiavany amin'ny maire ny tena marina anatin'ilay izy. Tadinareo tsara angamba ny antony efatra ny mahatonga an'izay voalohany indrindra izy le latsaka maire teto. Tsy lany moa zany izy antony faharoa ny everiko fa tena mahatonga azy mankanana azy zany tsy tia maire moa ny tena marina dia maire nahazo an'ity trophée international ity moa asehoko anareo satria zava-dehibe loatra ity dia le resaka zanany tato amin'ny tato zana amin'ny matsy dia Adji Tato directeur des affaires juridiques tamin'ny tetezamita voatery tsy nasorona akory fanakisaka mpiasan'ny commune izy zay tsy makany amin'ny Bianco akory tsy makany amin'ny izy eo zay tory azy mikasika an'izany fa zay ny zavatra misy ary fa efatra farany dia ilay natonga amin'ny président Ravalomanina nakany aminao mavety zay ny tena tsy zaka an'izay. Lalatina Ravololomanina izay nandefa taratasy ihany koa mangataka ny IGE hijery sy hitsirika izay raharaha rehetra tsy mazava eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Marihana fa ny sampandraraha IGE dia anjarany filoham-pirenena malagasy ihany no maniraka azy hanao fitsiriana raha araka ny lalam-pandrenana misy. Fe tsy ara-lavitra ny eto Antananarivo ihany isika voavaly avokoa ny fitakina nataon'ireo mpiasa mpandroaka fako eo anivon'ny Samva izay no fitokonana nandritran'ny 3 andro lasa izay. Tapaka tao anatin'ny 3 andro izay ny fampiresan'ny tompon'andraikitry ny Samva sy ireo solotena ny mpiasa nitokana fa ampiakarina ny tambi-karaman'ireo mpiasa tafakatra 5 alina sy 4 hetsy ny karaman'ireo mpiasa mpandroaka fako raha tsy manapaka mihitsy izy ireo. Ankoatr'izay dia mahazo fiantohana ara-tsosialy ihany koa ireo mpiasa ireo. Miora Miarinjatovo sy Doda Rajarinjato no mitatitra izay vaovao izay. Nampitsahatra ny fitokonana ireo mpiasa mpandroaka fako eo anivon'ny Samva ny valy avokoa ny fitakina nataony ary efa nanomboka niverina ny asa izy ireo androany. Isan'ny fitakina nahazombaliny ny fampiakaran'ny karaman'ireo mpiasa tsy manapaka mihitsy ho lasa 5 alina sy 4 hetsy ariary. Manaraka izany ny fiantohana ara-tsosialin'ireo mpiasa ary isy ny mpitsabo manokana apetraka eny anivon'ny orinasa Samva manomboka izao. Hojerena manokana ny fepetra ho raisina raha misy ny fanapahana asa noho ny fahafatesan'ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny vady, ny ray tampo. Ny fandrohana mpiasa dia atao araka ny lalàna arak'asa sy ara-drariny. Ny fandraisana ny mpiasa ho raikitra dia miankina amin'ny fahafahana manao ara-bola eo anivon'ny orinasa ary miainga amin'ny mpiasa tranainy indrindra izany. Ny fitaovana enti-miasa sy ny fitaovam-piarovana dia omena araka ny fahafahana manao. Izay manary fitaovana dia manolotra amin'ny vidiny ny vidianana azy. Ny mpiasa maratra eo am-perinasa ka manaja ny fitsipiky ny asa dia ho raisin'ny orinasa an-tanana. Nandritra ny fifampiresahany andany sy ankila no nahazona ny marimaritra iraisana. Fifampiresahana izay naharitra 3 andro tsy ahivina fa efa iray volana eo izay no voatendry hitantana ny Samva ny kolonely Rakoto Arvony Marie William. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa dia natokana ho andro eran-tany adina amin'ny diabeta ny anio 14 Novambra.
Atreto dia mbola vesatra ho an'ny olona manana toe-tena diabetika ny vola anatanterahana ny fitsaboana raha ny resaka ny fanaovan'ny mpitsabo tamin'ny miarso rojiravaka sy misy arazafinjatovo ohatrinona ny vola ilaina amin'ny fitsaboana ny diabeta mariska ihany koa ve ny olona anao fitiliana mifandraika amin'izany mamaly ireo fantanina ireo ity fanadiadiana manaraka ity. Raha misy 570 tapitrisa ny olon-dehibe manana toe-tena diabetika maneran-tany, vehivavy avokoa ny 770 tapitrisa hoy ny taremarika avy amin'ny mpitsabo. Miompana amin'ny zony vehivavy diabetika, anana fahasalamana feno raha teo ny lohahevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany tamin'ny taonty. Diabetika ny olona raha mihoatra ny 7 millimol par litre na mihoatra ny 26 grammes de sucre par litre 200 hita iny zany na nanao le SGPO koa izy jereny mihinana mamy be reny zany dia tena adindroa avy eo niakatra be le siramamy. Fantatra fahalalany amin'ny fitsaboana diabeta ny iray ampasivo ny vola atokana ho an'ny fahasalamana maneran-tany raha ny antotanisa avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena momba ny diabeta. Mbola mipetraka olana noho izany ny fitsaboana diabeta noho ny resaka arabola. Dia raha atao hoe eo amin'ny 5,000 ariary no mora indrindra ka tafakatra mety hatrany amin'ny 5 hetsy isam-bolana ny sara-pitsaboana dia raha antsika mahita fa tena vesatra zany ao anatin'ny tokantrano anankiray. Ho an'ny androany mahery ny 700 teo ny olona tonga nanao fitiliana teto amin'ity toeram-pitsaboana sy fandraisana an-tanana ireo marary ny diabeta eto an-drenivohitra ity. Tsara ihany mahafantatra le état de santé izany ataonao façon koa mbola sary nanao fitiliana diabeta taloha. Mihoatra be zany ny tao alasera ho an'anaty zato tsy matahotra satria hoentiko ambavaka ny tsy matahotra sady avoaka ny fitsaboana. Mifototra amin'ny fanentanana ho fisorohana ny diabeta ny fanamariana ny 14 Novambra. Zava-dehibe izany hoy ny mpitsabo satria mety teraka voka-dratsy eny an-tenatena ny fitsaboana ny fanaovana atsirambina ny fandraisana an-tanana ny olona manana toe-tena diabetika. Zay no makasika ny fa eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa indray. Azo heverina fa ampitombo ny ari-karena vaobe eto amintsika ny nahazon'ny Madagasikara ny arena an-dranomasina hita ao amin'ireo Îles Éparses hoy ny mpahay toe-karena izay tafaresaka tamin'ny miarso rojiravaka sy misy arazafinjatovo ilaina kosa nefa ny fahaizana mitrandraka izay arena an-dranomasina izay mba hisiny ireo fampandrosoana eo amin'ny toe-kareny Madagasikara araka izao fanampanazavana izao. Tafiditra ao anatin'ny faritra ara-toe-kareny Madagasikara ireo Îles Éparses izay notakin'ny firenena raha araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Manamarika ny finiavan'ny fanjakana amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena manga izany ka manome lanja ny arenan-dranomasina ho fototra iangano ny fampandrosoana ny firenena. Ny atao hoe zone économique exclusive zany dia hoe any amin'ireo Îles Éparses ireo sy ny arena ao aminy no mba afatsika mampiainga an'le fampandrosoana maha-olona sy ny fampandrosoana ara-ekonomika. Nambaran'ny mpahay toe-karena fa mbola olana eto amintsika ny fisian'ny sambo vahiny manjono tsy ara-dalàna aty amin'ny faridranomasin'i Madagasikara. Ankoatran'ny resaka lalàna noho izany, zava-dehibe ihany koa ny fanomezana tombon'ny malagasy amin'izay fitrandrahana ny jony sy ny arenan-dranomasina any amin'ny Îles Éparses izay. Fanokafantsika tsena ihany koa sy ananantsika toerana araka ny maha-izy atsika mihitsy eo amin'ny amin'ireo sehatra izay tokony hotrandrahana amin'ireo ranomasina ireo toy ny hoe pétrole, ny pêche. Nanomboka ny taona 2010 manodidina ny 110 tapitrisa $, amin'ny ankapobeny ny vola miditra amin'ny Madagasikara avy amin'ny jony sy ny arenan-dranomasina. Izany hoe eo amin'ny 1,5 isan-jato amin'ny ari-karena vaobe. Saingy heverina fa ampitombo izany ny fahazoan'ny Madagasikara mitrandraka ny arenan-dranomasina hita ao amin'ny Îles Éparses. Vao makasika ny finoana kosa dia tsy mitsaha-mitombo ireo fitaovana enti-mitory ny filazantsara amin'izao fotoana. Miainga avy amin'ny fampisehoan'ny tanora ny talentany anefa izany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny FJKM antony mahatonga azy ireo hikarakara ny fifaninanana mitory-teny amin'ny endrika vaovao sy fomba vaovao ihany koa. Pierre Dina Razafindramanina sy Zora Andriantsalama no mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay.
ankira sy eny ambony polipitra ireo matetika ny endrika tena fahita raha mitory teny any am-piangonana na any amin'ireo sehatra ava. Anatsarana sy ampivelarana io sehatra io indrindra no antom-pisindra ny fifaninanana mitory teny isan-karazany ireny toy izao karakarainy ny sefala na ny sehatra ho fanomanana ny laika eny anivon'ny FUBFJKM izao. Ampirisihana andray anjara amin'izany ireo tanora noho izy ireo manan-talenta raha nambarany tompon'andraikitra. Ny lohahevitra satria tsy maintsy fezina ihany mba hisy lohahevitra izany fifaninanana izany dia izao misafidy amin'ireto lohahevitra reto izany ny mpifaninana dia hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany matitiko fa 5:7 izay teny faneva ny sampana fivondronana laika moa. Eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany 4:12 manao hoe raha fatra-paniriny zava-panahy dia izay hampandrosin'ny fiangonana no tadiavo indrindra. Izany koa dia mbola foto-kevitra hoentin'ny sampana fivondronana laika miasa atao anatin'ny efataona ary iombonana amin'ny FJKM ray manontolo moa dia ny teny faneva ny FJKM amin'izao fotoana izao hoe koaza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika araka ny Timothée faharoa 2:9. Anomboka amin'ity volana novambra ity ny fifanitsanan'ireo mpifaninana 30 izy ireo no eritreretana ho tafiakatra amin'ny dingany manasa-dalana raha ny nambarany tompon'andraikitra trany. Izay no jerentsika indray ireo maresaka iraisam-pirenena songadina ho any androany. Tsy latsaky ny 30 ireo sivily maty tao Atareb any avaratry Syria omaly no nisy nandaroka bomba tao amin'ny faritra misy ntsena ao amin'ity tanàna ity isan'ireo faritra Pikium saingy ahitana ampahany izay natao hitsarany ady raha i Atareb ho arahantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay. Tsena no niorina teto teo aloha saingy izao no niafarany. Very fanahy ireo mponina ny aina mivantana ny daroka bomba napakabaka ny trangany alatsinainy teo teto Atareb. Vokatra izay 30 ireo maty ka ankizy ny 5 tamin'ireo. Mandidina ny 50 ihany koa ireo naratra mafy raha ny antotanisa navoaka ny OSDH sampana mpanara-maso ny zon'olombelona ao Syria. Roquette teo amin'ny 4 taona nalefan'ireo fiaramanidina Rusy teto Atareb raha iny mbola mifanaretsaka ny antseniny ny olona omaly atoandro. Atreto tsy mbola afaka nanamarina ireo fiaramanidina nandefa ny bomba ny OSDH. Tsy mbola eo amin'izy ireo ny porofo afana milaza fa avy amin'ny fitondrana Siriana tariny Bashar al-Assad izany na avy amin'ny mpiray tendro aminy dia i Russia. Voamaly anefa no nifanaiky ny filoha Rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha Turk Recep Tayyip Erdogan fa iroso amin'ny dingana fampitsarana ara-politika ny herisetra misy ao Syria izy ireo. I Russia dia manohana ny fitondrana ao Damas, i Turky kosa miarady amin'ireo Pikium. Mifarana atreo ny hetsika faobe fikarohana sy famonjena ireo tradoza ao amin'ny faritry Kermesha nandritra ny horohorontany tany Iran ny alahady teo natokana ho fisaonam-pirenena ihany koa ity androany ity satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 50 sy 700 ireo maty ary 500 sy 7,000 kosa ireo naratra vokatra izany. Asagoavana no miandry ny gouvernementa iraniana amin'ny fikarohana vahaolana andraisana antanan'ireo olona anarivorivo tsy manan-kelofana tato anatin'ny 2 andro izao. Efa nisesesy ny fandefasana ireo fanampiana tena ilaina vonjimaika tahaka ny tranolay, lamba firakotra, vary sy ny rano ihany koa. Tsy nitsahatra ny tombony isan'ireo fantatra fa namoy ny ainy sy naratra. 50 sy 700 ireo maty, mahery ny 7,000 ireo naratra raha ny antotanisa farany navoakan'ireo haino manjery iraniana. Raha tsy ivina nahatratra 7,3 teo amin'ny maridrefiny Richter ny tanjak'ity horohorontany ity. 50 izany avy eo ka ireo ny tena tarika ny fahaverezanaina marobe sy fahasimbana fotodrafitrasa. Rehatra any amina faritra maro tao iraka ny horohorontany niseho tao Iran. Olona 8 tao Bagdad no fantatra ihany koa fa maty vokatra izay ary mahery ny 30 sy 700 ireo naratra. Saona be dehibe anao nanaraka izay tapany voalohany izay aloha fa aorintiko ambaritsika dia ireto miandranao amin'ny tapany faharoa. Hoentinao anatin'ny ID Sport ny navosotra ho tompon-dakan'i Madagasikara faneniny ny Knap Sport eo amin'ny baolina kitra. Ankoatra izay manambaovao ihany koa ny fanamorina fiarakodia sy ny taranja ayady kickboxing.
manao sary amin'ny alalan'ny ranomasiny ihany izay no mampiavaka ity mpanao sary teratany Argentin ity. Marobe ireo sary efa vitany tamin'ny alalan'izay teknika hafakely ampiasainy izay. Andro maneran-tany ho an'ny diabeta ny ovy ireo karazana sakafo tsy azo ho an'ireo diabetika izay indray no nanontaniana tamin'ireo izay sendra ny mpanao gazetinay androany. Mbola ho avy eo i Francis Turbo hiaran'olitra amin'ny andro lalaina Andriamasy ny tapany faharoa ahitanao ireny zanam-pandarana ireny. Mifanatreto kosa ny fiarahako taminao tamin'ity androany ity indroary dokam-barotra vitsivitsy iampitana ao anatin'izay tapany faharoa izay. Sotrany manaraka ny logité amty tapany faharoa tsika dia anaraka ny oyanao ny insolite ny vaovao makasika ny fanatanjahantena anatin'ny Desport fa zao tsika dia andray ny Francis Turbo ao anatiny miteniteny foana. Ya faly miaraba to place tokavy salama daholo ry namana salama iaralalaina faly miaraba nareo mpijery ihany koa ny miteniteny foana efa ela be tsy nahateto amity télé ty ana. Ny antony dia no fivezivezena tety sy teroa ny vaovao nefa tsy miandra fa tsy maintsy misy foana ny vaovao ary samy manana ny zavatra tianareo resahana ianareo satria tao anatin'ireny savorovoro kilatona teto Antananarivo reny dia tany folo pointy zay amin'ireny le tsao bezina laza be momba ny peste iny ary eto dia efa alefa sahady aloha ny antso avo anampy ihany koa aloha ny vaovao zay omeniny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana fa ho avy ny vaksiny amin'ny polio io ndray dia tena vaksiny tena ara-dalàna izy io ka efa mpihomankomanina isika fa anisany handray anjara ao anatin'ny fanentanana momba an'izay ny tenako miaraka amina mpanakanto hafa fiandohana volana décembre ampafantatra ny olona satria mba efa lasa kosa ny resaka tsao mikasika ny peste fa amin'ity ndray mitoraka ity ity vaksiny atao ity dia araraka anaty vava fa tsy ho atsindrona korsy dia mbola tsy maintsy isy moa ny fanentanana maro isan-karazany isan-karazany azafady izay mbola tsy maintsy ampahalalana antsika amin'ny alalan'ny hainao manjery mitondra zay anjara biriky keliko ny tenako ny ankoatran'izany tsy maintsy mbola resantsika eo ny amin'ny resaka fanatanjahantena fa dia anisany mba nanitona ny saina ihany ny fiaonan'ny Madagasikara sy Komoro taoriany reny vaovao makambe avy any Komoro reny 2-0 avy ny baolina anankiray dia ny baolina anankiray 7-1 ny amarany ohatrany hoe tena omena sazy mihitsy ny Komoriana zany ve ny olona anao baolina amin'ny gasy dia mahasosotra be metretrany izy teo ihany koa ny vaovao lehibe zay navoaositra ny knapsa sport tompontaka ny Madagasikara indray zay mbola andeha eo rehefa avy eo fa ny vaovao nanisy anankiray lehibe ihany koa eo amin'ny setraresa-pirenena dia ny tsy niakaran'ny Italie hanao mondial amin'ity ndray mitoraka ity voadondona daholo ireo zay nakanaka italiana ny italien moa zao tsy dia tena malaza be dia manao ana loatra intsony izy aloha resaka vaovao ny antondiako matoa tsy hitanareo teo lava be zay dia nanao tournage-na film izahay mbola resahana eto ny amin'izay film zay gisa mainty 2 le izy rehefa ho tonga ny fotoana ivoahany fa tany amin'ny fahatry 10 pointy tany nanaovana izy tany 10 pointy nanaovana ny tournage ny sary dia misy tokoa fa saingy tsy ho vitako vetivety ny manao ny montage ny satria lavalava sy nisy olana ara-caméra ihany ny tenako tamina ampiasana an'izy ka noho izany mbola ataoko miadana dia miadana izy satria mbola mitohy ihany koa ny tournage le film mbola hitohy ka mety mbola isy fotoana tsy fakahitatsika ihany koa eto amin'ity télé ity fa ny sary zay nalefanareo dia ireto avy vitsivitsy ny sary nalefanareo zay azoko aseho marobe ny sary fa misy tsy azo aseho be dia be misy tsy azo aseho tsy hoe koa re misy mampiseho zavatra ratsy fa mampiseho zavatra efa de tety sy teroa le izy dia ohatra tsy mazoto any andeha amoaka azy fa sao dia lazay ohatra zay foana ny pozinareo raha hijery an'izy eo fa ireto kosa mba anisany mba nanitona tao anatin'izay maromaro zay ny voalohany dia ity sary zay oaseho atsika ity efa ela be ty sary ty natao amiko tao fa carton mitondra cadeau izy io bonne fête maman mba zao zany mba soratra hitanjara bonne fête maman tsy fatako nahitana midy izy io na ina mahatonga izy fa bonne fête maman manisany isorako an'izay mpandefa zany zay tsy voalaza eto tsy ho voateniko mihitsy hoe izy nandefa ny sary anankiray faharoa dia sary nalefana bandekama ihany koa zay mazava ny tiany mpanoratra olazaina
aleo milamina zay mihitsy aleo milamina aleo milamina fa zangen'ny tompony ana zangen'ny tompony ana aleo milamina mazava ny tiany mpanoratra olona zay na am'izao avy ao anaty tomobily ry maka an'io sary io avy ato anaty mitondra 4x4 zay le bandy maka an'ity sary ty isaoranazy keo ny manaraka eo a de afisy tao atao masina tao mbola ao afisy io zao satria tam'izay ndeha hoan'ny folo pointy fa ty sary ty na nefa n'olona taty amiko ty hitako tsara mihitsy io afisy io anao etsika ny église universelle église évangélique saine heriny fahasoavana fatapena ny dola be sexile izy Stéphanis Lianany eo amboniny eo fa movatsy afisy ray fa ny heriny fahasoavana Stéphanis Lianany eo amboniny be ny lesona azo tsoahana am'izao hoe ry afisy aza mifanindritsindry afisin'olona faharoa manarakaraka zany toerana tsy azo asina afisy koa ange io asinareo afisy io poto nge io fa telo manarakaraka zany ory mpanindry mba zavatra hafa re tsindrina fa tsy de zavatra fivavahan'olona ohatran'io zay tapitra tompoko misaotra isana be dehibe na fo raha tsy nitondra an'izay efa nambarinao teo maromaro ny vaovao ny fanatanjahantena ao anaty ID Sport. Ny taranja bola kitra aloha dia ho lazainantsika ny vokatry ny fiadina tompon-daka Madagasikara na voaositra fanenin'ny ray ny Knapsa Sport tompon-daka Madagasikara eo ny lalao fanomanantena ny Barea Sincela Kante Comoriana eo ihany koa ny vokatr'ireo lalao sakana amin'ny fifanitsanana hiatrenany mondial 2018 tsy diso anjara amin'izany koa nefa ny taranja hafa toy ny fanamorina fiarakodia rim ataona fito ambin'ny folo sy arivo ary ny taranja hayady kickboxing. Voaositra tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny taranja baolina kitra faneniny Knapsa Sport ny alady lasa teo. Lavin'izy ireo tamin'ny tsatokana ray nohatra tany amin'ny kianjana pasambaza Fianarantsoa ny LGK Plus Analamanga nandritra ny lalao farany ny lalao miveriny Poule des As. Ny LGK Plus izay tsy maintsy nitady fandresena tamin'ny elan'elanisa roa vao mety ho tompon-daka raha ady sala fotsiny dia ampy ho an'ny Knapsa Sport. Nafanafany no mikatreo amin'ny fifandraisan-tanany samy mpilalao ny fionana. Tetso manteva saika raikitra ny adin'ireo mpilalao ny andaniny sy ny ankilany. Soufa Ainy Abdoul sy ny ekipa ny tantana ny lalao. Mazava azy fa natoafa fanafiany Ridino sy ny tariny raha niaro tena saina tamin'ny valim-panafiana kosa ny Njiva sy ny ekipany. Valim-panafiana mihitsy no nitarika ny fahazoan'ny Knapsa ny baolina tokana teto. Nahazo penalty izy ireo teo amin'ny minitra fa 1:30. Very tanteraka Edi Bastia tamin'ny daka ny Njiva teto. Raha iny ohatra treo pelantsasatra ka treo amin'ny minitra fa 7:20. Ny taraino fanina tsy nahita intsony mantsy Edi Bastia mpianjatokazy ny LGK Plus teto amin'ny minitra fa 7:20 nandidina ny lonazy ny mpitsara foany saingy efa tapitra ny fahafany ekipa ny an'olo mpilalao intelo. Nampetso mpitsara avy teo ny kapiteny ny ekipa rotonta ny mpanazatra ary ny komisera nandrindra ny lalao. Mitaraina ny gardien de but ny LGK Plus fa sy mahita sony izy. Marary ny masony. Ny arbitre rehefa mbola mahita daholo izay rehetra. Ny remplaçant zareo efa lany. Banda droit izy an'olo zany nefa efa lany remplaçant. Dia zareo mangataka refidibe zany hoe zay fa napakesy arbitre hoe refidibe raha menareo raha ohatra ka sy lalao sony dia menay 10 minitra nareo zany. Tapitra ny fotoana 10 minitra fa efa ny arbitre ny manava ny lalao. Tapitra ny lalao tompon-daka ny Knapsa Sport. Voaositro mpanazatra mendrika koa itipe narandray amin'olona Patrick mpanazatra ny Knapsa izay nahazo 3 hetsariary. Iny Asex Milson aloha alaran'ny Knapsa no mpimpidi baolina be indrindra. Natafiditra bola 10 ka nahazo vola 4 hetsariary ary ilalaina irakiraka voan'ny Knapsa no voaositra mpilalao mendrika indrindra nandritra ny faninanana. Zay zany a baolina atao farany na inona mitanga na inona mitanga dia baolina ihany efa tenenina ny ekipa. Miaraka matsara amin'izay ataon'olona tsy voalohany tenenay baolina ihany sy olona fotopala. Efa ny mijanona nefa zay tsy miditra amin'ilay antibe karazana. Ny tanany larina fahatelo kosa ny Kosfa rehefa nandresy ny HD Daima parafaravola tamin'ny tsaroa ohatra ny alady toandro lasa teo ihany. Paul izay samy tafiditra Julien avokoa. Medaly alimo izay dingana lehibe indray vita miaramila teo amin'ny fanana nasionaly. Meloany hatreny izy ireo ny lafa maranana ho an'ny fiadina mbara Madagasikara anoloana ny fosa Junior Boeny eny amin'ny kianja be masa ny alady 20 Novambra ho avy izao. Fa ny fiadina ny de Madagasikara kosa dia vonizay ary baka mafy ary manapona hoe ao azonay ny Coupe de Madagasikara.
ankoatra ny amboara lehibe sy medaly volamena dia nahazo lera vola 5 tapitrisa ariary ny knapsa sport izay tompon-daka tsy nety niakatra nandray medaly vola fotsiny kosa ireo mpilalao sy mpanazatra ny LGco plus satria mbola miandry ny valiny fitaraina napetrany any amin'ny FMF izy ireo. Ny raha vahatsala rainoray ny Barrery Madagasikara nanoloan'ny Selakant ny Comore nandritry ny lalora-pilalahina sady fanomanantena ny tanterana sabotsy lasa teo tany amin'ny kianja municipal ny Saint-Leu-la-Forêt any Paris France. Isika eo napiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ity corner ny Dakan Carolus ny tsy anaimba pasy tamin'ny lohany ity. Efa tana minitra fa tena 20 kosa ny fanasalana Nice ho an'ny Comore tamin'ny alalan'ny Faizaki izay irery tao anaty fatra tsy azo ivalozana fa adiny ny vodilarina malagasy. Ankoatra ny tsy mbola fampiny faiza miaraka eo amin'ny roapilalao dia olana ao ny Baria tamin'ity ihany koa ny fampidiram-bolona. Natetika nahazo okazion tsara ololarina malagasy saingy tsy nakoba na rato fa mbola voasaka ny Hamada mpianatra tokazo komorianina trano. Raha ny fandaram-potoana aloha dia mety ho fampivondrona sy fiarahana fanazarantena sisa no ataony Barrery Madagasikara. Melohan'ny fihaonana amin'ny Senegal ny volana martsa 2024 izay tafiditra ao anatin'ny fanotsanana hiatrehana ny fiadina izay tomponakany Afrika taona 2024. Ho an'ny taranja bola ankehitrany fa vaovao makasika ny fiadina izay tomponankeran-tany ny taona 2024. Taoriny losakana izay natreny dia tsy isan'ireo hiatrika ny mondial atao any Rosia ny squadra azzurra italiana. Tsy natafiditra bola mihitsy ry Immobile sy ny ekipany tamin'ny losakana miverina nantantarana ladrasa teo tany Milan nanoloana ny Suède. Raha toka efa natafiditra bola iray ny Suédois tamin'ny lomandroso herinandro lasa izay. Tafita ao an-Rosia noho izany ny Blagult na les Bleu Jaune Suédois. Isan'ireo afaka tamin'ny losakana ihany koa Suisse izay nadingana ny Irlande avaratra. Ekipa Pyrénées 13 amin'ny 14 zany zao no efa fantatra fa hiatrika ny mondial 2024 avy any Europe. Ho an'ny faritra Afrika kosa dia pahany liona ny Atlas Marocan ny tenda ny Elefanta Ivoriana. Lavo Maroc tamin'isa ronoatra i Côte d'Ivoire nandritra ny lofarany ho an'ny vondrona C. Tafita ihany koa Senegal izay nilika ny Afrika Atsimo tamin'ny lalomandroso ary namafy ny toerany loham-bondrona azo fotsiny amin'ny loham-verina ny oalina. I Egypte, Maroc, Tunisie, Nigeria ary Senegal izany no soliten'ny Afrika en mondial 2018. Tsy ijery bola koa reto olona ireto fa ijery dingana manokana amin'ny fananana fanamorina fiarakodia. Eny, nitanterany teto amin'ny pista ny Kianjomemasa ny efatra tamin'ireo dingana manokana 20 tamin'ny Rim taona 17 isan'izany dingana voalohany izay nitanterana zoma atoandro lasa teo. Ny fampitana tanteraka ireo fiara voalahatra tsiroroa nampitorajofa ny Kianjomemasa zany ary nakafizan'ireo mpanamorona teo. Félicitations aloha an'ny fédération satria ty mbola hitantsika ary ilaina le famerenana tsikelikely le mpijery fa mahafinaritra le izy nao azay ho anay pilote koa rany mahafinaritra no zavatra ohatran'izao satria mba hoe mifanakaiky kokoa le mpijery le mpakafy avy eo vao makany anaty spécial ny lavitra any. Ty zany moa piste spectacle tsy dia tena misy intérêt loatra au niveau temps fa spectacle fotsiny izy. Ny Fédération Malagasy taranja fanamorina fiarakodia FSAM no tompon-kevitra tamin'ity fampiakarana ny taranja fanamorina fiarakodia eo eny amin'ny Kianjomemasa ity. Tamin'ny herintaona moa tao Mahamasina tao mivelany teo nafinaritra le izy sady nasarika olona be da be fa ny zavatra tsy nety kely tamin'io tao mivelany teo zany ohatrany napatahotra kely le sécurité. Dia teo ny ainga le nofinofy eo anaty Mahamasina misy piste lalatany azo anaovana course poursuite ohatran'izao. Anaty zany tsy mifangaro amin'ny teneneny tsy mifangaro tsy atahorana ny mba terrain foot mihitsy le manko zao mampimenimena ny petit baolina kitra zay. Eny e, le petit baolina kitra angamba raha sy diso tsy eo amin'le lalatany zareo manao baolina fa nazanaty zany ataoko hoe samy olon-dehibe mifanaraka misy cahier de charge mifampiresana niaraka tamin'ny talienne commune fa raha vao vita io dia ho amboagno ho averina amin'loana io piste io. Nino kely fotsiny dia tsy mbola nisy vokatra ofisialy ty fananany ity noho ny olana teo amin'ny fomba nanambarana nisan'ireo mpifaninany sy ny fomba nikajiny izany. Niteraka olona tamin'izany ny ora voalahatra akana solika. Ankoatra ny taranja fanamorina fiarakodia dia nampitorajofa ny Kianjomemasa ihany koa ny taranja kickboxing sabotoloandro lasa teo nandritra ny fananana izay nikarakarainy club ny Lyon Force nahitana 4-4 vita ambin'ny folo.
nitsongadina tamin'iro vokatra ny farisiany mioratiana tompondakeratany sokady junior nanoloana ny Claude Sonandasana tompondakany Afrika zay samy sokady danja latsaka ny 20 kilao lavy ny Alain Razafy Mahefa lefitra ny tompondakeratany sokady zay latsaka ny 17 kilao ihany koa irojo lalina Rana Evson tompondakany Afrika ary nandresy fenina valany tovo teo amin'ny sokady danja latsaka ny 17 kilao namiritra ihany koa tetsy andaniny zandry Faratina Razana Baoka mpikatroky ny club ny 3FB ary Rialinina Razafy Ndaimbe mpikatroky ny mystère ny Teteboul. Mahafinaritra daholo mahaliana daholo ny resaka fanatanjahantena rehetrarehetra teo na baolina kitra zany na ny rally zany na ny totondry iny izy teo taekwondo teo iny kickboxing iny mahaliana daholo fa eo amin'ny resaka baolina kitra zao tsetsatsatra fotsiny tiako tenenina fa ny zavatra niseho tany Komoro teo mantsy fifaninanana ohatra ny olana niseho tany Fianarantsoa ihany koa tamin'ny zavatra miseho tamin'ny fanenjehana point hoe mila mahazo point zao na nilanelanisa izay vao mandresy na zay vao tompondaka ny ekipa anankiray fa nisy ekipa anankiroa nanao efatra moa zany ekipa efatra zany tany Komoro talohany ny bola nanaovany tamin'ny Madagascar iny dia ny ray nandresy 2-0 ny ray nandresy 7-1 anika tonga dia tena ozy izy ny fédération nairaisam-pirenena baolina kitra hoe tsy maintsy mahazo sazy ianareo na ny teo anivon'ny Afrika koa azy tsy maintsy nahazo sazy ianareo ny anaran'ny zareo Selakante ny Selakante dia trondro efa fossile zany hoe mbola misy fossile vivant filaza azy zany hoe efa tokony tsy nisy intsony tany amin'ny 2 tapitrisa 4 tapitrisa taona tany aloha tany fa kay mbola nisy izy io vao tamin'ny 20 taona teo eo zay nahitana azy hoe ay mbola misy ndray ao amin'ny canal de Mozambique ao fa dia narainy zareo narany ray moa zany Selakante itsika club M tamin'izany fotoana zany ene fa tsara marina tsy voalaza tao anatin'ny fotsiny isany volehibe ihany koa ny taranja tsipika nety be taon'ny sokady junior zay vozy tompondaka eran-tany dia lefitra ny tompondaka eran-tany ny sokady vehivavy malagasy rehefa resan'ny frantsay tamin'ny famaranana tamin'ny isa 13 no enina lalao samy tanterana tany Chine avokoa izany rehetra zany ivadetsika eo amin'ny vaovaony afakely indray ao anatin'ny insolite. manao sary amin'ny alalan'ny ranomasiny ihany izany hoe mampiavaka ity mpanao sary teratany Argentin ity dia fanaovana sary amin'ny alalan'ny ranomasony marobe ireo sary efa vitany amin'ny alalan'izay teknika hafakely nampiasainy izay ndao rahantsika anatin'ny fanadidina mikasika izany tsy mpanao sary hosodoko tahaka izay efa fahita mahazatra raha i Leandro Granato avy any Argentine mbola izy irery aloha angambatra eto no namorona sy nampiatra ity fandokoana miavaka amin'ny alalan'ny ranomaso ity talanjona avokoa ireo rehetra mitsidika ny studio iasany izao no voatendry karakara ny mombamomba ny fandevenana ny Irabeko tsy nahavita naneo ny alaheloko mihitsy tamin'izany tsy nahatomany akory tamin'izay aho no nanomboka nandoko tamin'izany nanomboka nandoko rotaona tao anatin'ireo atao hoe body painting ireny dia tonga tao an-tsaiko hoe maninona tokoa moa raha mandoko amin'ny alalan-dranomasoko ihany nanao fikarohana nanomboka teo naharitra rotaona ihany koa io izay no nahazoko ny sanganasako voalohany nolokoina tamin'ny ranomaso mitroka arabaky teny amin'ny oriny ireo fangarona loko na rano ilainy Leandro mivoaka avy eo amin'ny masony ireo avy eo ka mahazo ranomaso araka ny loko tediavina ireo no alatsany eo amin'ny tabilao holokoiny raika amin'ny 30 taona ny artista amin'izao fotoana azo lazaina hoe efa elaela teo amin'izay fandokoana miavaka izay izy satria ny taona 2024 no tena nasehon'ireo mpitisary ny asany mety misintona ny sain'ny olona ny teknika ampiasaiko saingy betsaka ihany koa ireo mety miatakataka vodokatra izany mety mahaliana ny sasany fa mety manelingelan'ny fijeriny sasany ihany koa ny tena tsara ao anatin'izay nefa dia misy zava-baovao teraka foana isaky mampiseho ny fomba fiasako amin'ireo mpitsidika miteraka fihetsepo amin'ireo mpijery ny zavakanto ataoko milaza mbola tsy tratry ny olana ara-pahitana aloha hatreto i Leandro hatramin'izao fa nirinatrany ny anatsara ireo sary ataony mba ampitombo ireo olona mankafy ny vokatry ny ranomasony tena iny zany tena hitako insolite hatramin'izay insolite rehetra afakely teto tena marina izy io afaka manitatra koa ny tena rehefa avy eo tena andao rangambanao koa zay avy moa dia satra asiana
supposenao lelo ny Francis Turbo atao vidéo tsara zany tableau zany tsy vitanareo ve le rambonombo le atao le anankiray iny le rambo de iny fritifritikety de iny adalany fa za lafo vidy io tableau io ianare no ianao indray no hojerentsika manaraka andro maniran-tany no any aretina diabeta ny androany araka mivoalaza teo mahakasika izay indrindra no ianao ireo karazana sakafo zay voalaza fa tsy azon'ireo diabetika hoanina no nanontaniareo sendra ny mpanao gazety ny Dumindao raha tsika izany diabeta ny fahafahana inona ny karazana sakafo azo hoanina sy tsy azo hoan'ny olona diabetika fantatrao zao sakafo tsy azo hoanina zany dia sakafo misy voalohany indrindra misy siramamy dia sakafo ambany tany zany ohatrany hoe mangahazo saonjo dia ny satria be amidon dia sakafo misy paty koa dia sakafo be menaka zay zany tsy azo dia tsy mahazo misotro toaka ny sakafo azo hoanina kosa zany dia resaka crudité dia sakafo tsisy siramamy ny sakafo hoany aloha en général izy mihinana ny rehetrarehetra fa sauf fa ny zavatra hoe siramamy be sy ny zavatra misy avy amin'ny tany zany ovy tsy afaka mihina ovy be karoty sy ohatran'izany katsaka azo hoanina dia zavatra tsy misy sira zany sy siramamy sy ny tsisy menaka zavatra ambany tany zany tsy azo hoanina ohatra hoe ovy mangahazo sakafo azo hoanina sakafo tsy misy siramamy zay ihany no fantatro dia ny tsy azony hoanina le sakafo ambanin'ny tany ireny n'olona mamy loatra angamba zao tsy haiko no hoan'le tsy hoan'le diabetika zavatra matsiro koa zao mety ohatra hoe henan-kisoa reny zao no mahatonga ny diabetika reo voatabia courgette tsaramaso voanjobory zavatra voamaina zany resaka voamaina araka ny eritreritry-ndry hoe ina mahatonga an'izay zao hoe tsy azo hoaniny zareo izay ohatra hoe laoka voamaina zao mavesatra makarary-kipo dia mahavoan'le izy zany sakafo any ambanin'ny tany dia nresaka mamy ohatra hoe mangahazo voanjobory vomanga zavatra izay maniry any ambanin'ny tany rehetrarehetra sakafo misy siramamy ina mety hoe anton'izay le diabetika misy an'le resaka glycémie iny mety miakatra midina ohatr'izay dia raha vao stable foana le izy dia misy manao crise ohatran'izany mapetrika an'le diabetika raha mihinana an'le zavatra ambanin'ny tany rehetra nohon'le fiarovana le ao amin'ny vatana zany amin'le aretina le diabeta mahazo azy ny sakafo ambanin'ny tany zany be da be ny siramamy ao anatiny dia mampitombo ny inona moa mampitombo ny diabeta ao anatin'le olona satria ny atao hoe diabeta masy dia hoe ny tany siramamy tafa ohatra loatra ao amin'ny raha zany efa tsy voafehin'ny toe-batan'le olona ntsony ka raha mbola mihinana an'ireo zavatra ireo izy dia vao maika mampiakatra ny tany siramamy ao amin'ny tenany misy fanjaisany anatin'ny rano izy raha ohatra hoe mihoatra be loatra ny toana siramamy anatiny dia lasa miteraka aretiny eo aminy na hoe miena loatra koa izy dia miteraka aretiny eo amin'ny azo koa izy rehefa miena ny toana glucide anatin'ny rany noho izany dia aza mihina siramamy jony fa azo ampiasaina tantely aloha azo ampiasaina fa zany hoe tantely koa ohatra ny misy fetrany ihany koa fa tsy dia hoe ny tantely rehetrarehetra misy tantely sandoka koa misy koa sandoka nefa ny azo ampiasaina ihany koa ny édulcorant dia ny aspartame zany zay somary lafolafo vidy izy fa naizanatsy an'azy aspartame araka ty ohatra n'iny anankiray ampiasaina amina kafe anankiroa ampiasaina amin'ny kafe mamy amina kafe anankiray ray kopy afa tsy ray baolina sotronao mamy le izy fa naizanatsy an'azy misy lafo ratsiny ihany koa ono
ny aspartame fa cancérigène ndraiky onge ona tsisy zavatra mahaso sy maharatsy zany fa izanao mitatana ny zany rehetrarehetra zany no tena zava-dehibe maiza mandanjalanja moa zany tena izy marina daholo ny akabe-tsa ny valiteny reny izy ko nefa ny diso a fa ny tena mpanamariny reny a mazava ho azy dia ny valiteny mpitsabo andao raha tsika izy mitovy ny olona arakarak'le olona zany a tokony hoe andrindrana nitahatsiramamy eo aminazy a arakaraka ny zavatra miseho aminy hoe complication zany a no andrindrana nitahatsiramamy dia ny régime koa ohatr'izay arakaraka ny firenena arakarak'le olona zany fa tsisy hoe tena hoe tsy maintsy ohatr'izao le izy dia iny zany le dokotera fa manday le olona dia adaptena am'le hoe arindra arakarak'le olona zany a le sakafo mety am'le olona zany hoe raha be voky izy a dia misy manaraka azy raha miasa be izy dia arakarak'izay zany a ny tahan-tsakafo sarotra be zany le tonga dia mamoaka azy amin'ny akapobe fa arakarak'le olona mazava zay tsisy madilana ho tentenana saotra ny amaranantsika azy Francis dia ny toetry ny andro a zay hitantsika moa fa nisy olana takariva teo raha ny voavinavina zany hatreto dia ny orana sy ny rahona no ameny tontolo andro a rahampitso indrindra fa ny takariva tolatolakandro iny raha ny voalazany mpaminavinany toetry ny andro voakasika zany avokoa ny faritra afoatany rehetra fianaratsoa Antsirabe Antananarivo ny amin'ny sisiny atsinanana any Toamasina ny Antsiranana moa dia mbola ifandimby sy tolary mifandimby ny rahona sy masoandro izay orana manify ihany koa ary ny any Mahajanga irery no tsy ahitana orana ho an'ny rapitso raha ny voalaza aloha hatreto tena alohan'ny amarana le izy angamba tsy maintsy mbateny kely ihany ho an'ity resaka météo ty izy io ohatrany eritreretiny olona hoe zavatra routine foana ao anatina vaovao hoe tsy maintsy miresaka momba ny horoscope amaraina dia miresaka momba ny météo eny ariva toetriny andro rapitso hoe fa io zavatra io tena zava-dehibe tena iankinany aitsika rehetrarehetra mihitsiny omaly zao nisy orana taty amin'ny faritra Antananarivo taty dia ry amin'ny faritra angamba Ankadivorobe angamba izy Ankadivorobe atsimo angamba any mahitsy any tsy fantatro any somary any andrefandrefa ny faritra misy anay ihany le izy ny atsimo koa nisy angamba satria nisy matroka be mihitsy fa zany andeha nivoaka nakaty tapon-tanàna Antananarivo aty tokotokony amin'ny 4 arivo eo tsisy orana ny teny aminay teny Andorra fotsy teny na ny kely azy ary dia ohatrany tena mampanaintaina mihitsy le izy hoe maninona reny hoe lahy ny orana eny aminay androany ariva indray avy ny orana amin'iny ilany avaratra Antananarivo iny faritry Ambohimaga kely Iala Sora iny orambe mihitsy raha nyfahatazananay azy avy ery aminay ery tsisy orana tonga tena alakely avy ny orana taty Mahamasina tamin'io arivo avy ny orana na dia tsy ampy loatra azy le orana fa mba avy fa tonga niverina teny Andorra fotsy malavolona maina be teny aminay zara fa nisy nitete kely ny ranorana zany zavatra zany tena mahatonga saina satria ny dikany hoe tsy ampy ny orana tena tsy ampy mbola veriko ihany ny afatra ny avy ao météo ny Madagasikara manangona renareo rano isika mianakavy rehefa misy orana avy manangona rano hoy zareo avy anivon'ny météo angony amin'ny fomba rehetra ny rano na fomba hoana na fomba hoana rehefa feno ny vilaninao feno ny kovetanao feno ny barikanao dia manaova lavaka ao tokotany eo dia alefaso makany manaova laka ny rano kely mba anangonanao rano amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana asio sachet ao na amin'izao fotsiny aza tsy maninona fa mba anoranao ohatra na ampiasainao amin'ny zavatra hafa fa dia tsy hoampy ny rano miady rano zao morondava amin'izao fotoana zao ho lava andresaka fa dia efa tapitra moa ny fotoanantsika miady rano ny amin'ny faritry kanalan'ny Dabara amin'ny barazin'ny Dabara ny morondava amin'izao fotoana zao niakatra ty Antananarivo mihitsy zareo ny fampitoroka au niveau ny ministère eo ilazana amintsika fa dia tena tsy ampy ny rano ary tsy hoampy ny rotsakorana miandry cyclone amin'ny volana janvier février mars eo tsika io zao sotra tompoko miraso atsika rehetrarehetra veloma tompoko mandram-pianandray tompoko lasy tompoko vavy Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara bien no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy.
sara be nanolotra anao teo efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet topli tena top Tiara ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité sardine Annie tsara tsiro mora ampiasaina ary mora vidy ankafiziny ny sardine Annie miaraka amin'ny logité tena manadio be mihitsy manarano ny logité miaraka amin'ny extra propre tompiny fahadiovagna